Faly miaraba anareo rehetra mpanaraka ny pejy fampianarana mihira amin'ity vidéo zay zaraina aminareo ity indray. Ela tokoa sika tsy niona, tsy nifampitafatafa, tsy mifampizara ihany koa torohevitra nandritra izay fotoana maharitra izay noho tsy nateo aty noho tsy any Madagasikara ny tenako fa afaka nandamina nandritra izay fotoana haritraritra izay nandrindra sy ny niketrika atao ambadika tao dia manomboka amin'ity vidéo zay zaraiko voalohany ity dia andefa vidéo hatrany aho isan-kerinandro arakarak'izay fantaniana apetrakareo ao amin'ny Facebook. Mety indroa mety vidéo roa tampoka nalefako na telo arakaraky ny fantaniana satria raha indray mandeha isan-kerinandro dia mety vidéo roa amby 50 nefa ny fantaniana mety tsy izay ihany koa. Anisany betsaka nametraka fantaniana tao anatin'ny page Facebook tao hoe ohatrany ahoana fomba fiarahana feo faharoa, ohatrany ahoana fomba fiarahana feo fahatelo. Ary misy azy moa no miteny hoe za mihira feo faharoa, za mihira feo fahatelo fa rehefa verina mihira feo voalohany dia tsy ambony tsy fantatra be ihany le feo satria tsy manaraka le feo voalohany no tsy tafiditra ao anatin'le feo faharoa na le feo fahatelo. Feo voalohany sy tapany ve zany tsy fantatra. Mazava ho azy moa fa rehefa mitranga zay dia mivalana zany zay le feo. Voalohany ety am-piandohana aloha dia mila faritana, mila fantatrao tsara hoe ohatrany ahoana ny famaritana an'izay le hoe feo voalohany zay. Ny mahadiso hevitra antsika mantsy dia zao ny hoe feo voalohany dia feo avo be ary ambony be ary le feo zay ny feo voalohany. Ka rehefa ivaiva aty ny feo akoho dia tsy afaka mihira feo voalohany aho, diso zay famaritana zay. Ny feo voalohany dia zao rehefa ianao irery no mihira tsy misy mampiara-peo miaraka aminao dia feo voalohany zay no irainao na iva ny feonao na avo ny feo zay iranao an'le hira. Raisy ohatra zao ohatra ny hira tsara ianao any faran'ny Ramamonjy zay no vao nenoko sy ny iraiko teo. Iraiko aty ambanimbany izao fiainako izao efa napetrako aminao raha mbola tsesolay mpamonjy noekenao ho andriamanitrao. Za rery zao ny hira feo voalohany zany zay ny iraiko. Iraiko avoavo kokoa izao fiainako izao efa napetrako aminao nanao tsy so ilay mpamonjy efa nekeko andriamanitro. Zay ohatra zao ny iraiko any ambombony kokoa le feo. Izao irery ny hira feo voalohany ihany koa zay no ny iraiko. Tsy hoe rehefa le ambony teo ny irako azy dia tsy feo voalohany na hoe rehefa le ambany ny irako azy dia tsy feo voalohany zay fa beso zay feo zay diso zay. Raha ohatra ka ianao irery no mampiara-peo dia no mihira fa azafady fa tsy hoe mampiara-peo dia feo voalohany no irainao. Raha misy olona hafa eo mampiara-peo miaraka aminao dia raha izay ndray noho izy dia tsy feo voalohany intsony no irainao fa ireo olona feo voalohany no irainao fa ireo olona miaraka mihira aminao ireo manao feo faharoa na feo fahatelo dia miova lasa misy fampiara-peo zany no ataonareo rehefa avy eo. Inona mahasamihafa ny hoe feo faharoa sy feo fahatelo? Ngamba tsy ho azavaiko ambava toy izao zay fa amin'ny ohatra anatina akasomitsobina hira vitsivitsy aho, hira misy fampiara-peo feo voalohany sy feo faharoa, hira fampiara-peo misy feo voalohany sy feo fahatelo dia henonareo kokoa hoe tony ahoana ny fomba fisehon'izay feo faharoa na zay feo fahatelo zay. Ny ohatra voalohany ho jerentsika dia ny hiran'ny faran'ny Ramamonjy mitondra ny lohateny hoe tsara ianao. Hira bagasy izy ity ary ny mampiavaka ny hira bagasy moa somary mitovitovy zay ihany ny onjany notin'ny feo voalohany sy ny feo faharoa. Miakatra ny feo voalohany dia mazana miakatra ny feo faharoa, midina ny feo voalohany dia midina
manaraka an'izay ihany koa ny feo faharoa dia ohatra anatin'izay hira bagasy zay no maromaro aseho anatin'ny ohatra hojerentsika. Ny ohatra faharoa izay hojerentsika dia ny hiran'ny Ndriana Ramamonjy mitondra lohateny hoe fa Kristy no antony havelomako. Hira bagasy ihany koa izy ity ary re kokoa sy tsapa kokoa anatin'ity hira ity ilay onjany feo voalohany sy feo faharoa ilay miaraka hatrany na midina na miakatra. Dia izay no tena tiana ho aseho anatin'ity hira ity. Ny antony any tanana moa izy andry dia hoeninareo aorianao ihany ny fanazavana momba an'izay hoe maninona no hira bagasy no nisafidiana amin'izao ohatra izao. Ny ohatra fahatelo hojerentsika dia ny hiran'ny Tarika Christophe. Amin'ity hira ity indray dia fampiara-peo feo voalohany, feo faharoa ary feo fahatelo. I Jereo no mihira ny feo fahatelo ary ray amin'ny 𝒊𝒅𝒂𝒏𝒚 izay miara-mihira aminy no manao ny feo voalohany sy ny feo faharoa moa zany 𝒊𝒅𝒂𝒏𝒚. Ny tiana aseho zany ny fiainona ilay feo fahatelo eno ihany koa fa mitovy mifanatsatsahana manaraka ny onjan'ny feo voalohany hatrany ihany koa ny an'ny feo fahatelo. Meti andalwe ukuwa ni sentu tumani Eno ifaira wana wa semana Chiketu Baila zarikiwa nambara ire Eyetu Ni yetu wadani tiwe fifalina Atani atanyo Meti andalwe ukuwa ni sentu tumani Fandaluvana yani nuetu Sila zanula ni zaima pisentu Mituru maireza faza tumani Rava kwiza
Ny ohatra faefatra ho jerentsika dia ny hiran'ny Tarika Christophe Ratrema mitondra lohateny hoe ahoreno mafy. Hihira fampiaraham-peo amin'ny voalohany, fampiaraham-peo feo voalohany sy feo fahatelo, ary ravahana beso rehefa eny am-pivoambony eny. Feo fahatelo avoavo kokoa indray ny ity feo fahatelo amin'ity hira ity, nefa enosy Jereo fa mifanatsahana mifanaraka amin'ny feo voalohany hatrany ny ataon'ny feo fahatelo. Manao 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒏𝒚 tsy mio vatra amin'ny omaly anio mandraky izay toy raha iray zoky iza dihavana manao 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒏𝒚 tsy mio vatra amin'ny omaly anio mandraky izay toy. Ny ohatra farany amaranantsika azy amin'ity vidéo ity dia ny hiran'ny Tarika Laurent Rakotomamonjy mitondra lohateny hoe 𝒊𝒂𝒉𝒂𝒂. Hira zafindraony izy ity, mazana ny hira zafindraony dia manaraka ny onja ny feo voalohany avokoa na ny feo faharoa na ny feo fahatelo. Raha ny amin'ny note izy moa dia tiersa no 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒕 no tena mibanao fa tsy hijeran'izay lafiny 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒏 zay moa isika, fa ny zarana dia le sofina mihainy feo voalohany manaraka manao ny feo faharoa na manao ny feo fahatelo arakaraka ny feonao. Sambatena fanahina mela zelokirezetsitianao fandemanitra no maela nifasoavanio aminao sambatena fa tena mivavaka hoan'ile olona fangala ary nanolo fa tsy nanavaka reo mbola tena tsy malala manao ande amanitra kazakivy fa mijoro manao ande amanitra kazakivy fa mijoro. Ohatra tanatin'ilay vidéo zay nalefa teo ny feo faharoa sy ny feo fahatelo, fa anisany mametraka foana lay fanontaniana rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana ny fomba haizako mihira an'izay feo faharoa na feo fahatelo izay ary rehefa fantatsika hoe zay ny famaritana azy. Raha ohatra ka mihira amin'ny alalan'ny noty no hianarana an'ilay hira toy ny solfa na solfège toy ny anatin'ny 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒏𝒚 zany dia mila voafehinao aloha ny noty n'ilay hira iny. Fa raha tsy manaraka ny noty kosa, raha tsy hianarana amin'ny alalan'ny noty moa zany ilay hira dia tsy maintsy ianao no mamorona n'ilay feo faharoa na ilay feo fahatelo, dia eo no manahirana antsika rehetra satria tsy mety tafavoaka ilay feo faharoa na ilay feo fahatelo dia ambarako aminao. Fa rehefa hiran'ny fanilo ny tonga dia tatandohako ambarako aminao fa dia ambarako aminao fa nandalo an'izay dingan'izay avokoa ny olona rehetra na izazao aza nianatra feo faharoa tamin'ny 4 taona lasa efa ela be,
fa arakaraka ny nirako n'ilay feo faharoa na ilay feo fahatelo foana rehefa avy eo no nahazatra ny sofiko zatra ihany koa ny tao anaty adohako tao nanao an'ilay feo faharoa na nanao an'ilay feo fahatelo. Io tsy hoe androany ianao nanao feo faharoa dia rapitso tsisy tomika tsia aza manantena an'izay raha hoe zay no andrasanao fa mamerimerena trano foana isan'andro dia mizatra ny sofinao sy ny ao anatinao dia mivoaka ho azy ilay feo faharoa na feo fahatelo rehefa avy eo. Ny atao voalohany zany manaraha hira efa misy feo faharoa na feo fahatelo toy le ohatra izay nozaraina tamintsika teo. Avy eo manaraha mamorona feo faharoa na feo fahatelo amin'ny hira tsy misy fampiaraham-peo. Eto no anisan'ny tsotra indrindra izarina n'ilay feo faharoa na feo fahatelo dia ny hira bagasy. Tsy hoe mpihira bagasy dia zay kokoa no hoe anetanako antsika tsy any le izy fa amin'ny hira bagasy tsy dia misy noty sarotra loatra ao anatiny fa mifanatsahatsahana manaraka no onja ny feo voalohany no ataon'ny feo faharoa na ny feo fahatelo. Fomba filazantsika moa dia hoe feo faharoa deuxième voix naturelle troisième voix naturelle fa satria miaraka amin'ny onja n'ilay feo fahatelo iny izy rehefa eo dia reny mora kokoa avy eo no afaka mivelatra amina hira hafa rehefa eo. Raha tsy ao anatinao moa ilay hira bagasy dia jereo fa izay hira tsy dia sarotra kokoa manao an'ilay feo fahatelo vo misy miaka-midina be dia sao manahira ny tsiraray mahita an'izay go zay tiany kokoa hira tiany kokoa hianarana sy hifehezana azy. No ataontsika zany zao mandritry ty anandro ty dia zao alefaso ny vidéo anareo tsy voatery lava be fa napahankely 30 seconde na 2 minitra fotsiny aza dia efa mety. Alefaso hoe zao ny hira feo faharoa na zao ny hira feo fahatelo mety ve zao nataoko zao dia anitsanareo aho hoe ataovatra kokoa ny fomba tsy hoe teknika vocal no ahitsoko amin'izay fotoana izay fa somary latsaka kokoa eto ny note fa somary akary kokoa na eto ny diso kokoa dia manitsy arak'izay rehefa avy eo. Rehefa mitoto manaraka ny vidéo fanampiny rehetra eo dia manampy teknika vocal mifanaraka an'izay ihany koa. Zay ny vidéo antsika tamin'ity herinandro ity. Aza misalasala mandefa ny vidéo anareo na atao anatin'ny page Facebook ny fampianarana mihira zay no moramora kokoa moa zany. Fa raha ohatra hoe mail ny tianareo andefasana azy dia mandrata ao anatin'ny page dia mifandamy eo sika ny fomba andefasana azy. Dia masotoa mihira feo faharoa, masotoa mihira feo fahatelo.